Ny fivadihana amin'ny fanekena, ny fivadihana amin'ny fanekena zay no anasako anao amin'ity maraina ity mba haharitra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahona somatsara amin'izao herinandro misokatra eo anoloantsika izao. Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izay mbola manome antsika ny fahavelomana rehetra. Tononona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany mba hanjaka eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ankehitriny ary raha hanomboka indray izao fandinian'ny ten'Andriamanitra miaraka izao isika dia manasa antsika rehetra hivavaka. Andriamanitra rainay io, tonga amin'ny fotoana indray izay andinihana ny teninao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fitantananao, ko raha andinika izahay mamela ny helokay ary aoka ny fanena masina ampitoerinao ao am-pon'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Ny fivadihana amin'ny fanekena. Amin'ity herinandro ity isika dia hodikodina amina loha hevitra iray manao hoe fahavalo ao anatiny. Izany hoe hodikodina amin'ny bokin'ny Josoa toko 7 sy ny Josoa toko 8 isika. Fa ny amin'ny androany dia ny hoe ny fivadihana amin'ny fanekena. Misy hatrany ny andininy natao tadidiana izay isaorana anao, isaorana antsika rehetrarehetra amin'ny fiaraha-miezaka mantanteraka izany. Ka ny andininy natao tadidiana amin'ny herinandro ity dia amin'ny bokin'ny Jeremia toko 7 ka ny andininy 10 manao hoe izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehny avy dia araka ny vokatry ny asany. Mandeha tsikelikely eo ny fiarahantsika manatanteraka azy. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome araka ny olona rehetra araka ny alehny avy dia araka ny vokatry ny asany. Jeremia toko 7 ka ny andininy 10. Ny fivadihana amin'ny fanekena. Amin'ny ty tantara rahantsika manana ty androany dia toe-javatra anankiray izay fanandramana mampalahelo izay nenan'ny voakan'Andriamanitra. Ty zany no toerana faharoa izay nolalovan'zareo tao aorianan'ny fitana ny on'ny Jordana. Amin'ny Josoa toko 7 no ahitantsika ny tantara, ka ahitantsika ny fanandramana anankiray mampalahelo dia ny fahotany akana sy ny namonoana azy izany. Mahaliana ny mamaky an'ity tantara ity satria hatrany ampiandohan'ny toko 7 dia efa fantatra sady ny antony fahatezeran'i Jehova ary fantatra ihany koa ny antony nahatonga ilay faharesena sy ny anaran'ilay mpanao heloka amin'ity toe-javatra ity. Ary mahagaga aventsika indray mahagaga fa hatrany ampiandohana dia efa fantatra ny antony fahatezeran'i Jehova sy ny anaran'ilay mpanao heloka. Eto amin'ity ihany koa no ahitantsika ny faharesena voalohany. Nahoana no tsy nahafaka ny ay ny zanak'Israely tamin'ny fanafihana voalohany. Tao ay zany no nitranga ilay toe-javatra. Ny dikany hoe ay dia hoe ny korotam-bato. Tsara ihany mba hafantarantsika kely an'izany hoe korotam-bato. Ary antony roa no tena nahatonga ny faharesen'ny zanak'Israely teo anoloan'ity poniny ay ity. Voalohany dia ny fahotany akana sy ny nitokin'ny Israelita tamin'ny tenany. Ary io farany io no tena antony nahatonga ny faharesena tsy mba nanontany ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Ndeha ary vakitsika vetivety ny amin'ny Josoa toko 7 sy manaraka. Fa ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozina. Fantatsika tsara fa raha hiahiditra hamaky ny Jeriko rehetra zanak'Israely dia nisy hafatra napetraka Andriamanitra amin'ny Josoa toko 1 ka ny andininy 20. Kanefa mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voahozina. Fandro manolotra ny zavatra voahozina ianareo ka nefa maka ny zavatra voahozina kosa ka mahatonga ny tombon'Israely voahozina ary mampidi-doza aminy. Zao nefa zavatra nitranga. Ny zanak'Israely dia nandika izay fanekena izay. Fa Iakana, zanak' Karmi,
zanak Zabdi, zanak Zera, avy amin'ny fireneny Joda naka ny zavatra voaozina ka nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova. Ary Josoa naniraka olona hiala to Jeriko akany Ai, izay eo anilany Betavena antsinanana Betela, ka niteny taminy hoe miakara ka safoy ny tany. Dia niakatra ny olona ka ny safo any Ai, ary niverina amin'ny Josoa izy ireo ka nao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra. Io zany lehibe iverina fa tsotsotra ny hiady hanafika ny Ai. Aoka tsy hiakatra ny olona rehetra, fa olona tokony 2,000 na 3,000 no aoka hiakatra hamely ny Ai. Aza manasatra ny vahoaka rehetra ankany fa vitsy ihany izy. Dia niakatra nakany ny olona sasany tokony 3,000 lahy kanjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao Ai ireo. Dia nafaty tokony 930 lahy ny mponina tao Ai, sady nanenjika azy teo anoloan'ny vavahady ka hatrany Sabarima. Izy ary namely azy tamin'ny tena mpidinana, dia ketraka ny fon'ny vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Hitantsika eto zany toe-javatra anankiray izay hoe tsy mananontany an'i Jehova, fa toy nitehitra amin'ny herin'ny tenany izy ireo, ary nieritreritra fa tsy dia olana loatra ny manafika an'ity mponina, ty tanàna anankiray ity, fa vitsy mponina ao, kanjo ina zahatra nitranga, resy izy ireo. Ny zahatra nitranga dia hitantsika amin'ny 1:1 fa na iakana aza no nivadika ilay fanekena ka naka ny zahatra voaoziny, dia ny firenena iray manontolo no nitana ny tompona andraikitra sy ny zakara ny vokatr'ilay adalàna na eloka zay nafitsika iakana. Inona moa ny zahatra nataony amin'ny 1:10? Zao no voalaza: efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony amin'ny entany. Koa tsy mahajany alohan'ny fahavalony zanak'Israely, miamboa alohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozona. Tsy omba anareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy ho aminareo ny zavatra efa voaozona. Mitsangana, manamasina ny vahoaka ka lazao aminy hoe manamasina ny tenanareo mandramaraina, fa izao lazain'i Jehova Andriamanitry Israely, eo aminareo misy zavatra efa voaozona ry Israely. Zany no zavatra nitranga, no sorotsoritan'Andriamanitra ny fahotany akana, nasehony miandalana ny alehibeny. Zao ny voalohany, efa nanota sady nangalatra, namitaka, ary voalaza fa nataony tao amin'ny entana izany. Re mpiara-midinika anay, mampalahelo ny toe-javatra mitranga. Iakana no nanao ny ataony ny zanak'Israely manontolo no nizaka ny vokatry ny faharesena. Nahafaoka ny olona rehetra, nahafaoka ny sabatan'olona mahavoaka azy. Tadio tsara fa ny fanekena ataon'Andriamanitra dia natao an'ny olona rehetra. Araka ny fanekena dia fitambara ny Israely, dia fitambarana tsy azo sarahana firenena voavidin'Andriamanitra, ka ny fahotany anankiray na ny any vitsivitsy ao amin'izany firenena zany dia mitondra fanamelohana ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka manontolo. Mpiara-midinika namana, mamperitreritra izany toe-javatra izany. Araka ny teny Jehova hoe fa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekena. Ry mpiara-midinika namana, tandremo ary misy fipampitandremana goavana, misy lesona lehibe ho aso ho anao zany. Izaho no manota, dia ny rehetra no mizaka ny vokatr'izay fahotako izay. Andriamanitra ne anome fisaintsainana anao, anome fisaintsainana antsika, ny fanena masina ampitoerana antsika, ka afahantsika maka sainany amin'izany toe-javatra izany. Fa aika iny faharesena tsy mitrangatranga fotsiny, fa misy antony ao ambadika ao. Mety avy amiko zany, mety avy aminao zany, mety avy amintsika rehetrarehetra izany. Andriamanitra ne hitahiry zany lesona izany, ka hisaintsaintsika afahantsika mandeha mahitsy ao anatrehany amin'ity tontolo andro ity. Hombanao mandrakariva izy, hitantana anao ary tsy hamelanao ho irery. Andeha hivavaka antsika ankehitriny. Ray malala ny an-danitro, misaotra anao izahay no nitaridalana omenao anay androany, ka nampahafantaranao anay fa ny zanakao dia vahoaka iray mitambatra tsy mivaky. Koa raha misy aminay anankiray manao ny tsy mety, dia izay rehetra mihitsy no iaran'ny
farisena. Ampio ary izahay, samy mitandrona, ampio zahay mba handeha mahitsy eo anatrehanao ka izay rehetra nandidinao anay dia mba ho arahanay izany. Kanefa tsy vita ny herin-tenanay fa mangataka ny fanenao masina izahay, mangataka ny fahasoavanao izahay mba hanampy anay amin'izany rehetrarehetra izany. Dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra, ny vavaka tonoana sy angatany milara Jesosy. Amen.